feno tsara tena faly tonga ty abelana tena faly zany le ary mahita anareo be da be ohatran'izao eky ny olona ty abelanana dia hoe tsy mendrika ny mponiny be alanana any mandidy iainana ny fiainana tsy mendrika anareo ny lalana tsy mendrika anareo ny zava-misy eto mendrika anana zavatra tsara ny voaka ny be alanana mendrika anana zavatra tsara ny voaka be alanana hay veka ohatran'izao nareo aty hay veka zao nareo hoe dia inona ny zavatra nitranga tsy voafetsy ny jaly ny vahoaka malagasy satria tsisy mifandripahalemana tsy afaka namokatra intsony izy na tanan-dehibe na any ambanivohitra dia rehefa avy eo varobarotra kely tsy navelona azy zany dia rehefa avy eo tsy afaka nianatra lekisy satria tsisy ny vola dia rehefa avy eo sahirana ny ray aman-dreny satria tsisy tsony fahefan'ny vita reo zavatra reo ny tangorona zany mahatonga ny fahasahiranana amin'izao fotoan'izao ty taratasy kely ty atsakany hoe zay manana azy nareo misy manana zay mbola tsy dia misy tsy maintsy manana nyty daholo nareo rehetra na iza na iza satria ty zavatra ty dia fameza toky ataon'ny candidat numéro 25 na fa 5 amby roapolo amin'ny voaka malagasy voalohany amboarina indray ny lalana eto Madagasikara minonareo vitatsika minonareo dia hoy aminareo hoe manarak'izay tsy maintsy amerina ny rafitry ny fitsaboana raha sanatiavany vava hoy aminareo aty aminareo aty misy salama pahatonga any amin'izay toerana alena any antsy asa re zay mba tsy maintsy averytsika ny fitsaboana zay ny maika aloha ny amin'ny sasany hafa fa ny azy zay apetraka sécurité karakaraina ny olona fitsaboana sy ny sakafo hohanina zay ny faharoa fahatelo amerina ny tetikasa fampianarana io fampianarana io tena fototra ho avy firenena tena vanina rehefa tsy mahay efa bady ny olona tsisy firenena vanina zany averina daholo ndray zany ny tetikasa rehetra momba fampianarana ohatra nyreny hoe éducation pour tous reny